Mamerina miarabantsika rehetra tokatrandray a ny ambasadrny soa sy adiano mandroso tokatrantsika indray ny amin'izao n'io zao miarabantsika rehetra samoteny soa tonga eo amin'ny fampianarana larana fahininy atsika zay mitondra lotony hoe tsy manota intsony zay ao amin'ny osoa zay toriny sy adia zay moa zany ny tenako zay fa maninona zay indrindra zany zay reo valitsika fa maninona ny eo amin'ny osoany tsy manota inona ny antony mahatonga an'izay ary eo anatin'ity fandarantsika tytsika vo afaka mametraka fanontaniana noho ny am'le hoe ny ao amin'ny jesosy de mpanota daholo ary miveriny amin'ny elo mihitsy indreo a ny ao amin'ny osoa kosa ny tena hafa mihitsy ny izy ary tia le omeko anao zay le hoe etanao de hita am'izay hoe zatra tsy azo angalarina tahaka ty fampianarana ty satria tsy zatra mandeha ho azy akory le hoe afaka my fahotana fa misy digina sy laminasana le mihitsy ny izy osanao hoe voalohany aloha inona tonga n'le olona lazaina hoe tsy hoe manota intsony voalohany indrindra aloha ianareo olombelona ozavetsika mihitsy ny hoe ny olombelona de reto anankitelo reto no mirafitra anazy e zany tena conceptionnary olombelona zany zay ozaveko eto amin'ny sary a ho an'izay mijery sary moa satria moa ny akabeazan'olo moa zany renypitandranomasina de amin'ny tele daholo izy mijery de somary jery an'ity sary ty tsika aloha de manasatsika rehetra naraka an'le sary zany a voninahitry dada iavasy eo soa ianareo olombelona io a de voarafitra amin'ny vatana voalohany indrindra aloha tia ny vatana nareo zany ataotsika mitovy loko amin'ny tany mihitsy ny ty zao ny tany ty de iny a ny vatananareo iny io zany nareo a ianao ny hoe voa amin'ny manao sary a zany a de mandika daolo ny rehetrarehetra sady efa atao iny dikany a de manazava koa ny mpandika teny rehetrarehetra any hoe io zany le sary zany io ianao io zany ianao zay mahita sy mijery a io a ary mandre de ao anatinao a de misy a ny atao hoe aina sy fana io anakiro moa zany miaraka andray izy ity a ny fanah ndray ataotsika nyity ny lokony a tya ny fananao zany ty io ny tena mandravitra anao moa tsy io ny tena ianao fa za izy fotsiny tsy tamy maso a fa io ny tena ianao io zany le fanah io ny tena ianao a nataoko ohatrany loko volomparasy ndray izy a tsy hoe volomparasy ohatrany hoe ino moa zany rose fusia eka mandraovana azy rose violet eo dia lay fananao fanamaolona zany fana olona io ny mpandika teny moa zany mandika anazy raka amy fiteny samihafa fa io zany le fanay eo anatinao io fanay ary miaraka amin'iny fanay iny kosany a de iny a no aina ty zany a manaraka anytya ny aina zany ny aina moa eto amy partie ny foetiny misy azy a ao ny teny ipetrahany eo aina io a ny aina zany ireo zany no mandravitra ny olombelona rehefa soratana zany no mandravitra ny olombelona de ny voalohany a ny maha olona anao io le atao hoe nofo nofo izao io ianao io zany nofo izy io aloha verina tsara am'le izy anazy koa dia nofo ny dikan'io ty maromaron ty zany io le atao hoe nofo io nofonao zany io ty izy ty de ny faharoa mandravitra anao kosany a de ny fanah io ny tena angezy io fanah io ndray veny amin'andriamanitra io a ary miaraka am'ty fanah ty tsy misaraka aminy a zay ataotsika hoe fahatelo de ny aina tsy mety misaraka reo zany a ny mandravitra nareo olombelona amoka toky sy andiny aminareo a ny manamarina zany teny zany hoe reo no mandravitra nareo a lay nofo a de ny aina ary ny fanamaolona anao de any mety toky sy andiny atsika no mikasika any am'izay a zay atsika ny tenin'andriamanitra ny amin'ny genesisy a genesisy toko faharoa anazavany am'izay genesisy toko faharoa e andininy fahafito de mety mitsy olona miteny hoe aiza koa ny amarina zany a ka io tsy mbola nisy zavaboary na fahefana na hery afaka natohitra ny tenin'ny dadako zay ao anatin'ny soratra masina io tsisy
ary zay mihitsy ny atonga avantsika rehefa ny afarany any hoe izy aminareo no navita nanohitra an'io teny io fa manaraka an'io teny dadako io daholy tsy ho ehosoako io zao tontolo zao zay ao anatin'io soratra masina io saingy tsy fantatrareo le izy fa tonga izay ady apa fantatrareo le marina zany mahatonga na miantso anareo hoe manatona any ehosoa fa izy le tena marina le andriamanitra marina tena mpamonjy io le tena niantona teo amin'ny fijaliana ary mitady ny hevitra amonjeny anareo fa reo karazan'andriamanitra reo le midefy anazy reo le devolo idiny nakety daholo reo de miara-miasa amy devolo ry zareo de manohitra ny teny zao famarinana zao satria nareo zao ny ametrahako fanontaniana ina moa zany tokony andefasana io zanak'andriamanitra eo tembony tany raha ohatra ka tsisy olona le fahotana raha ohatra ka mitondra problema ao anareo le raha tsy mitondra izy de anao inona ty moa fa matoa tonga izy de misy problema any famonona fananareo le izy ary zay sary zay mihitsy iny tsy tia ny devoly de midefy anazy ny devoly de mamorona fampianarana hafa izy hitantsika ohatrany hoe raha ohatrany hoe yahosoanto anatin'ny baiboly io na soratra masina vitan'zareo nanovana azy nataony hoe jesosy na jesoa ohatran'izay zany hoe tsy manana hery zany le andriamanitrinareo misy antony matoa izy tsy mikitika an'io satria efa nazavaiko tamin'ny voalohany hoe efa no azavaiko tamin'ny voalohany hoe raha ohatrany ka tsy nisy olana ny zanakitsy reto tao voalohany de tsy niova io anarana io satria nipetraka teo foana ny famonjeny fa rehefa nanota kosa ny olombelona de tezitr'andriamanitra de tsy nasena nono ny anarantsony ka natrany am'le zanany koa zay mitondra famonjena aza foana daholo de nareo lasa mpanota io zay ny antony fa tsy akony hoe tsy nanan-kery andriamanitra manana hery mihitsiny izy fa izy mihitsy rehefa tezitra sy sorena de miala izy ka rehefa miverina aminao izy am'izao fotoana maino anazy zao ianao mitezanao iaraka aminy kosa zay kosa de marina zay mitezanao iaraka aminy kosa satria efa tonga izy anatonanao de anjaranao kosa no manao ny fihetsikatsena manatona azy am'izay rehefa tsy anatona manao de miavina vona ary de miandry anao ny elo ary andry anao ny fahoriana sy ny fangiry firiana sy ny ranomaso sy ny tomany satria tonga teo aminao ny fanavotana tsy miraharaha ianao de nirinao zany de niloza sy ny zava-matsiravina mely ianao de tatazo ary rehefa zay ny tadiavinao eny sisy toko faharoa andin'ny fafito ny vaketsika tia le niteneniko teo ary vovotany no namoronany ny ava andriamanitra ny olona iny zany le hoe nofo le nofonao iny le vovotany ary no fofony fofonaina mahavelona ny vavony de tongolombelona izy iny fofonaina lefany iny iny ny fanahinao miaraka amin'ny aina zay misy aina zany miaraka amin'iny fanana lefa atao aminao iny zay le izay dao vaketsika am'izay le momba ny am'izay teny zay moa marintsika joba toko fahefatra amby telopolo andin'ny fahefatra ambin'ny folo joba 34:14 joba 34:14 mariko moa fa afaka manaraka direkta daholo nareo na amin'ny fandika teny anglisy mivantana fandikana teny frantsay mivantana miara-maino daholo nareo zao ary ny fandikana amy teny sinoa mivantana zany efa miara-maino nareo niditra antsetra indray moa zany manaraka de ny teny rosianina ho alefa direct eto indray ny teny rosianina maory nitsetra any atokantrano any satria zay moa zany ny famarinana rehefa teny zay adia lefa azy koa ty teny ty de mandefy zay adia joba 34:14 raha tahiny ka ny tenany any no iverina dia tsy ampy ty fa asinakaisy do azokafana manontolo zay raha tahiny ka ny tenany any no miverina ka angono hoany aminy ny fanahiny sy ny fofinainy le olona zany io resahany io hoe ho angonony dada iava miverina makany aminy zany ny ain'le olona sy ny fanahiny mazava zany fatamizana nefa le fofinaina de aina sy fanahiny miaraka tamin'iny ka ny ateo fofinaina zany de ny fanahiny dikan'izay no mibahana de ny aina manaraka an'iny ianao le afaka miaina io zany angono hoany aminy ny fanahiny sy ny fofinaina de hiala avokoa ny ainy noforehetra miala zany le aina ary hiverina mivovoka ny olona zay hoe raha hoasoron'andriamanitra hoy zany ny ainy sy ny fofinainy
araka ny voalohany ho any amin'ny fanahy sy ny fofinainy de rehefa sono de miala ny ain'le olona zany hoe le aina zany a le fofinaina zany a de ao anatiny ao ny aina sy ny fanahy zay ny miaraka zany dikan'izay satria le fofinaina moa zany a de izy le manodrefa ny fofinaina de iny la te hoe aina ary fanahy zany hoe miala ny ainy nofo rehetrarehetra ary ny fanahy kosany a de miverina amin'Andriamanitra zay nanome iny le nampianariko atsika hoe makaiza indray le fanahy de ty soratra masina miteny an'izay a ny fanahy kosany dia miverina amin'Andriamanitra zay nanome an'iny mpitoroteny toko 2 andininy fito a de vakitsika amin'ny anaran'ny Josoa mpitoroteny toko 2 andininy fito koa ny vovoka de hiverina amin'ny tany ho toyny teo fa ny fanahy kosa hiverina amin'Andriamanitra zay nanome an'iny eto a zany de nanazava tamitsika ny fiaingany mihitsy nandrafetananao fa io fanahy io zany de miverina amin'Andriamanitra fa le vovoka miverina vovoka ka izany ambassadeur-ny Josoa zy ady azy hitanao zany a de tsy tonga amonjy vovoka zay hiverina vovoka ty vatananao ty zany vovoka io tsy amonjy an'io fa le fanahy zay le tena kominao am'le sary ato ho azy mijery sary moa de hita hoe io fanahy nataoko sary ohatra mavokely io a io le ovonjena io le zay ho tonga hovonjeko zao amonjy an'io satria io lay miverina vovoka le nofo zany de tsy mila an'io a lay vovoka zany tsy mila an'io a fa lay fanahy no entiko miverina ary efa manome teny zay adiary didy ho an'izay fanahy ho any aminay hoe mieno ny teny zay adiary fa tonga le fampamonjy anareo a Josoa no anarany a io lay ny andrasanareo hoe izany mba hamonjy anay hiverenay ho any amin'ny lanitra ny lanitra tonga izy zao lay ny andrasanareo ty tonga midirainga anareo ry miazakaza am'izay didy no meny zay ady ao amin'ny fanahy rehetra ho any amin'ny lanitra ny lanitra zay nanorahanahky aty tonga eto le miantso anareo zay nirinareo hoe aiza le mamonjy anay a ity za ty ny rahan'lay tomponareo Josoa no anarany lay niantona teo amin'ny azy fijaliny fantatrareo mihitsy ny fa avy anynareo avy any aminay atria zavaboary taninareo nampidinareo mba hipetraka ao anatin'ny olona tsy fidinao anareo le maty ry fanao anatin'ny olombelona zany ny risahako zay ianareo tonga zay ady merina anareo ioany amin'ny famonjena anareo am'izay andao am'izay tsika andeha imera amin'ny Josoa fa tsy hoen'ny Josoa akory lay taraina anareo hoe mateo vonjeny fa eny no matotonga eto lay ny rahany zay ady andao hiverina dao le am'izay mifalinareo fa tonga am'izay famonjena tonga ny famonjena ny fanahynareo a mifalia daholy am'izay nareo mieno ny fampianarana ary tena ataovy antsoavo amin'ny namana rehetrarehetra zay teo vonjena fa tonga lay mpamonjy ny fanahy fa tsy hamonjy ny nofonareo fa hamonjy an'lay fanahnareo andao am'izay hiaraka am'izay ady de toizatsika ara le teny rehefa hitanao am'izay ary lay sary fa io lay fanahy ao anatin'ny olona miaraka amin'ny olona saingy gejay ny ty nofo ty izy ilay nofo manjy a aleoloha mbola siko sary anakaiky manageja an'le nofo manageja an'le fanahy satria le fanahy zany eo anatin'ny olona moko izy ny tena izy de i zany le nofonao mbola iny mibano ivelany iny de tafiditra ao anatin'ny io zany a le fanahy zany lasa ao anatin'ny olo io de voaketra ao de io zany le olona ao anatiny a le olona zany ty ivelany sy io mindrafitra azy io de lay fanahy zany le iny manodidina ao anatiny ao le fanahy io de mijaly eo anatin'le olo io fanahin'ny olona anazy io fanahy olona anazy io mijaly eo anatiny ao io de io le miantso vonjy enao le hoe te za teo vonjena enao le miteny hoe za teo vonjena io mitady an'Andriamanitra io a tsy ty nofinao ty fa io fa vooziny io lasa vovoka tsy io zany io mitady an'Andriamanitra io ke fe ny vokatry ny nofo de fatezerin'Andriamanitra zao nge vakitsika zay teny zay ino ny vokatry ny nofo io nofo io nge ka miady amin'Andriamanitra io zany tsy hamonjy an'io nofonao io mihitsy io Andriamanitra io zay no mahatonga ny hoe tena tsy mety ane io ataon'le mpitondra fihevana mivoifagagana sy fanasitranana io mivony resaka nofo izy ny tena marina ratsy be onatryn'Andriamanitra mihitsy io Galatiana toko 5 andininy 7:10 vakitsika zany Galatiana 5:19 zay no vakitsika amin'ny anaran'ny Josoa Galatiana toko 5 andininy 7:10
de miara-mamaky daotsika rehetra ny tokantrano any a indrindra fo anareo rehetra ny ampitan-dranomasina any tsy lavitra tsononareo efa hita akekinareto ziadia manatonina ziadia am'izay a zay daotsika ho any amitsika zay ny tena marina andeotsika ho any amitsika satria ianareo de avy any aminay nareo ary miantsoantsonareo mihitsy azo natongavany ziadia zao hoe miantso vonjinareo mba vonjeo zay fa tsy fidino anaina tonga maty tety marina zany fa nohony am'le ahosoatianareo olombelona de rehefa nanamboatra nareo vovoka izy a de mba atao hoe mitovy amin'andriamanitra nareo mitovy aminazy mitovy am'ziadia sy ahosoa dia nomena ilay fananareo de iny fana iny rehefa tonga tete tany de maty no nanaovanareo nofonareo anazy nareo olombelo io zany zany resako zany vononareo lay fanana ao anatinareo ao atsipinareo any amin'ny ela nohony amy adalan'le nofonareo ka io adalany nofonareo mihitsy ny sanana io a ary vita ny famonjely ny famonjena nataony ahosoa zany a de manala ny nofonao io ny tena nataony ary zay zao ataony ziadia zao ovononay ny herin'ny nofonao io ovonony ziadia ny herin'ny nofo io any alalan'ny fahefany ahosoa satria ahosoa ny manao an'izay zay le hoe maninona hoe maninona no tsy mahay manao ratsy tsony ny olo atao amin'ny ahosoa de alefako atreany voalohany mihitsy de hitanao am'izay izy hoe ay ve zany le famonjena ary mahatonga saina am'izay zay no mahatonga nany manao antsoavo am'izay fana avy any amin'y rehetra avy any amin'ny lanitry landry avy any amin'ny dada iavasy ahosoa tonga ziadia hamonjy anareo fa ziadia moa zany rehefa feziny anaty hoe ziadia fa lavabe le ziadia fa tsy maninony zay de mieno daholo nareo galatia ny toko fadimy a noko andiny fasi ambiny folo ka hatramin'ny zay makitsika anazy eo ary sivy ambiny folo mieny daolona atsika ty ary ny asan'le nofonao hitatsika teo le verina vovoka fa miariary ohatrany tsy natefana aniny zay sy ndraikitra kely ny connexion fa miariary ny asan'ny nofo de zao fitsangatsangana fahalotona fijejojejono io daholo ny ataony nofonao io a tsangatsanga tady lehilahy foana isan'andro tady vehivavy foana isan'andro ifanaovana fahavetavetana zany ny zavatra ataonao zany tsy mitsahatra mijangatsanga io vatananao io tsy mitsahatra makany amin'ny fahalotona io vatananao io tsy mitsahatra makany amin'ny fijejojejono io vatananao io zany no maharatsy an'izany hoe mijejojejo mijangajanga maloto mitovy kilasy daholo zany atany amin'ny fanompo-tsampy andiny faharoapolo zany makany amin'ny fanaovana fanompo-tsampy ianao ionao hoe mba teo tahina de makany amin'ny fanaovana sampy makany amin'ny andriamanitra tsy izy ety fona jesosy koa raha sampy angatanareo fitahiny jesosy nefa nizatra mampime a io jesosy io mihitsy ne mifandray am'le kalan'olo sy ny zazavavin-drano sy nyreny doanydoany rehetrrehetra ny miaraka any reo e miaraka reo ny tena izy ary le mpitondra fivavahana ao am'ireny fivavahana jesosy reny ana de tena mandeha makany am'ireo mpanompo sampy sy mpanandro reo reny ary any reo no mangataka force ary ny force avy any no ampiasainao am-piangolana amin'ny tananareo nareo moa mpanota raha teo de mandaitra anareo mihitsy ny teniny de minotenina devoly nareo satria nareo de avy any amin'ny devoly ka ny devoly samy devoly ny fampiaino de io nareo miaraka miaino feona devoly io fa ny eo amin'ny ahosoa kosany tsy mety miditra am'izany satria sady tsy azo zany de ny atao kosany hoe ny ao amin'ny ahosoa mandrava devoly ny asany zay ny asany atao amin'ny ahosoa fa meko anao sady anao aloha toizany teny hoe fanaovana ody ratsy fandrafina fifandirana adylahy fiafinaforana fifampiandanina fisarahana io zao le mifampiandany io zao re nareo samy jesosy de mifampiandany miady ao fisarahana nareo samy eo am' jesosy nefa misaraka nareo zay no matonga hoe ny ato amin'ny ahosoa tariany ziadia tsy misaraka zany raha vo miaitra eo iahosoa lay tena iahosoa zay tsy mitandrana didifolo a ziadiany nampianatra an'zany ary rehefa resy lahatra ianao fa tena ziadiany nampianatra anao satria zany nampianatra zany efa tena taminonoka tamin'ny taona 1995 no nitoriny zany zao fampianarana izao tamin'ny taona 1995 fa izao nareo eto ambony tany vo mahafantatra an'le fisiny izy a de mahay zara miainao an'izay nareo eto amin'ny firenena malagasy de mahafantatra an'izany histoira zany satria zaho moa ty madagasikara zao a fa
etinona metrahana fa ho an'izao tontolo izao kosa ny famonjena ary aza malery fa efa ho avy ny amonjena rehetrarehetra inotra le famonjena de ny fanaovan'ody ratsy ny fandrafiana fifandirana adylahy fiafinafona fifampiandanina fisarana fitokoana io zao nareo am' jesosy mifampitokotoko atao amin'ny Yehosoa tena tarihan'izay ady tsisy mahazo mifampitokotoko zany fialolana fahamamona filalaovandratsy ary toy izany zay lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahiny koa fa izay manao an'izany de tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra nareo le nofo io zany de tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra io nefa de io nofo io no ny angatahana fanasitranana fitahina sy ny maro samihafa mifamadika mihitsy any le izy zahatra mitondra anao makany amin'ny fialana amin'Andriamanitra ny voiziny omena sakafo de tiako tenena zany hoe tsy mba raha mivavaka ianao de tsy mba zavatra ho an'ny fananao no vonjenao fa raha mivavaka ianao de le ho an'ny nofonao no ataonao fa nga efa tsy ampyanao nga ianao rehefa miasa mitady vola reny zay le olombelona zay le navoanao hatramin'izay zay androany za manitsy anao hoe efa ampy zay ny be deabe nataonao ampyny le nofonao zay mba avonjeo am'izay le fanahy mba miteny mihitsy ny zazy ady zandriny Yehosoa mba avonjeo le fanahy fa maninona tsy vonjenao le fanahinao io dora toy izantsika am'izay izy ka io lay hoe io nofo iny eny mitondra anao makany amin'ny fahavelezany de io ve no vatsianao io ve nataonao mafinaritra zay mety aminazy io ve nataonao foana zay tena metimety aminazy io ve nataonao zay afinaritra ny nofonao io ho any amin'ny fahavelezana ingena tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra tsy ho any amin'ny lanitriny lanitra ore olona mba miano tsara ny tena izy tena fitiavana ne zao hoe tena fitiavana satria mamona re nofo io mitondra fahatezeran'Andriamanitra fisarana amin'Andriamanitra de zao nataon'Andriamanitra lay Andriamanitra tena izy nosarahany am'izay tamin'ny nofonao ny fanany nesorony le nofonao zay le tena Yehosoa tena izy le tena nahavita ny famonjena zay tena nahavita ny famonjena lay tena niantona teo amin'ny azy fijaliana vita ny nampisaraka ny nofonao sy ny fanahinao arak'le sary nomeko teo satria io miraikitra ao anatin'ny olona io fa rehefa tao ny Yehosoa vita ny nampisaraka an'io zao ndray ny teniny raha vao mitamatra io mantsy tsy mety mihitsy io raha vao mitamatra fa tsy maintsy sarany io vao mety Yehosoa nanao an'izay afaka manomana ny fanontaniana rehetrarehetra ho anareo rehefa avy eo fa leo tapitra ny fampianarana amin'ny Kolosianina toko faharoa Kolosianina toko faharoa andininy faha 1:10 zay mizay marana antsika anazy ihany manko andiny faha 1:10 Kolosianina de 11 ka hatramin'ny 12 eo angamana izy io ary tao aminy koa no namorana anareo tamin'ny famorana tsy nataony tanana tamin'ny fanesorana ny tena ny nofo de tamin'ny famorany Yehosoa lay voaositra zany le élu avait chosen amin'ny teny anglisy zany hoe nisy famorana nataon'Andriamanitra tao amin'ny olona izay miaraka aminy io izy io namorana anareo tamin'ny famorana tsy nataony tanana tamin'ny fanesorana ny tena ny nofo de tamin'ny famorany Yehosoa zany hoe eto zany de nisarahana am'izay ny nofo sy ny fanahy noho ny amin'ny ny asan'ny Yehosoa teo amin'ny fijaliana ao hoe venentsero izay sary zay ity zany le izy anao sary anakaiky indray sika fa vonoatsika ity de zao zao le izy zany de manao sary indretsika zany le olona moa zany ataotsika maromaro teo de ty lera le olona ty zany io izy io anao io zao ty le nofonao ty nataotsika loko io zay ty le nofo ianao zany io nofo io voilà c'est vous zay le nofo zany de manamboatra anakaiky indray izy
tia lay fanahany ty de lasa ny aly nysaraka le fanato nysaraka taminy le fanahy fa io anatin'ny olo anakiray any io a fa nisaraka io any io zany a ao anatin'ny rafitry ny olo anakiray hoe io zany ianareo zany hoe ny olo anakiraiky zany a rehefa tarafina rehefa tonga amin'ny Iosoa de tafasaraka ny nofiny sy ny fanahany inona tonga an'izay zany tena Andriamanitra inona tonga ny tafasaraka ohatran'io nefa nisy toetantsika ny antambatra tsara de tiana ny ten'Andriamanitra vetsika vakina le ten'Andriamanitra teo. Andiny faharoa ambin'ny folo fa niaran'ny levina taminareo tamin'ny batisa zay niarahanareo natsangana taminy koa noho ny finoany asan'Andriamanitra veriko tsara fa niaran'ny levina taminy ianareo tamin'ny batisa zay niarahanareo natsangana taminy koa noho ny finoany asan'Andriamanitra zay nanangana azy tamin'ny maty zay zany hoe tao amin'ny batisa zany a no nanaovan'Andriamanitra ny fampisaranana ny nofo sy ny fanahinareo lay ny nofo zay namony ny fanahinareo ary ny fanahinareo zay maty n'le nofonareo a satria tena tsy afaka nanohitra n'le nofo izy a ny izy hoe navely hipetraka ao anatin'ny nofo io navely hipetraka tao anatin'ny nofo io de zay no mahatonga ny ziady amanao antsoavy hoe tonga ny famonjenanareo ry fanazy avy any amin'ny Ahosoasy dadaiava zay namboariny izy mianaka tonga ny famonjenanareo a mieno ny feony ziady aza manaiky tsononareo fa eno ny feony ziady zay ny rahany Ahosoa hamonjy anareo natongavako eto hamerina anareo ho any amin'ny Ahosoa neteza daholo nareo ho any amin'ny Ahosoa am'izay tia ny antsoantsona makany aminareo araky le teninareo hoe tsy izay kory ny venanao ratsy fa ty nofo ity de zay kosa ny maty de tonga ny famonjenanareo tonga ny fampisarana anareo amin'ny nofonareo ho sarana amin'ny nofonareo nareo ary avela irery am'izay kosa nareo tsy tambatra amin'io fo ampiarahana amin'ny Ahosoa am'izay tia ny famonjenanareo andao anatin'ny Ahosoa de rehefa nandeha tao amin'ny batisa zany le olo anakiray de tafasaraka amin'ny nofo sy ny fanahany de iny le petrakytsika eto zany hoe ao amin'le batisa ny atao hoe batisa moa zany de no miara-maty amin'ny Ahosoa de nipetraka zany le batisa eto ataotsika le azy fijaliana mifamatika le izy de apetrakytsika eto ary ny azy fijaliana Ahosoa ataotsika ina reny izy ataotsika nyty bleu ciel ty io ary ny azy fijaliana Ahosoa mipetraka teo io ny azo fijaliana Ahosoa io de io azo fijaliana io zany no natonga n'lay io le batisa zany ka any amin'ny batisa moa naovanao ty mbola ometsika daholo toko sy andiny fa soratako daholo zany hoe rehefa natao batisa ianao zany de tafasaraka ny nofo sy ny fanahinao zay natonga an'Andriamanitra ny teny eo amin'ny Romanina toko fahavalo andin'ny fahasivy jerevantsika ndray ty teny ty Romanina toko fahavalo andin'ny fahasivy fa tena ianareo zany ten'Andriamanitra tsy eo amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy Romanina toko fahavalo andin'ny fahasivy ianareo tsy eo amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy Romanina 8:9 zany de vakitsika ny anaran'ny Ahosoa ny teny fa ianareo tsy eo amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy raha ny fanandriamanitra no mitoetra ao anatinareo zany hoe mivadika lasa fanahy le olona fa tsy nofo intsony zay mihitsy hoe tena tafasaraka tamin'le nofony izy zany nydika zay noho ny am'le hazo fijaliana Ahosoa le izy niantona teo amin'ny hazo fijaliana de vitany Ahosoa nampisaraka ny nofo sy ny fanahy tsy afaka mitondra tsony zany ny nofo manomboka eo fa le fanahy indray mitondra azy zavatra lehibe mihitsy zay de aveny antsika am'izay le sary nivoaka tato ndray zany tya tafala tao anatin'ity kare ty zany lay ino lay volomparasy izy rery zany tsitsy nataotsika sary ndray alefatsika ndray le sary asotsika tya dia io fa le fanahy re sisany tavely ty izy ty io fa izy re sisany tavela io le fanahy fa tafapetraka tsara lay nofo kosany maty le nofo ina moa le naovantsika ny couleur nofo teo ty marron ty maty le nofo io mitsidredraka matory be amin'ny tany io maty le nofo maty le nofo zay le fanahy sisany tafatsangana be eo
tany de bravo be teka be tsika ao le fanahy hoe tena ay io izy io tafaty velona le fanahy tena tafatsangana tsara lay nofo kosa ny maty ozany hoe aizany maty eo ka izay mihitsy le nataon'Andriamanitra hoe maty eo tsy velona tsony hoe entinao mandehandeha fotsiny fa tsy itsony no mibaiko tsy ty itsony no mibaiko satria tafasaraka izy amle vatana anao a de tsy mibaiko tsony azy le oentinao teo izy no mibaiko an'ity fanahy ty fa raha vo vita kosa ny batisanao amin'ny Eosoa ity fanahy ty indray no mibaiko petrakatsika indray le sohatra hoe fanahy mibaiko ty am'izay no mibaiko ty fanahy io fanahy io zany a le fanahy olona io a io am'izay no mibaiko aminazy io no mibaiko anazy am'izay ty fanahy leo ataotsika fanahy kely satria olona izy a petit f zany de rehefa nahazo an'lay ina moa nahazo an'lay fanafahana fisarana zany le fanahy de atao inona am'izay izy manomboka eo angambany fa fanahy kely ty fa ohatrany lasa ny oatra be le sary de nohantsika kely zao a efa tafasara kely ty hoe ty le hoe fanahy io le fanahy io zany ty tafasaraka tam'le nofo izy io de rehefa tafasaraka tam'le nofo izy a de ozy ny ten'Andriamanitra inareo tsy ao amin'ny nofo tsony fa fo amin'ny fanahy io izy io ary manomboka eo io olona io a de ny zavatra tadiavin'io olona io de niteniny Eosoa foana am'izay ny sakafony Eosoa de niteniny Eosoa de zay ny sakafon'io zay na tonga ny Eosoa amin'ny teny hoe ny teny zay lazaiko taminareo a de fanahy sy fiainana ary mandehana araka ny fanahy de tsy matateraka ny fanahy ny filany nofon-tsonareo deo vaketsika aloha ny teny Eosoa hoe ny olona zay efa tafasaraka amin'ny nofony io a de ny sakafo hoaniny am'izay de niteny Eosoa de zay no mahatonga ny hoe raha vao ny olona anakaiky zany ny vita batisa de mitady ny teny Eosoa foana izy ary raha vao ny olona anakaiky maniraraka amin'ny Eosoa de mitady ny teny Eosoa foana izy zay daholo ny sary miseho ohatra ianao zao ty teniko ty a de mitady am'izay ianao satria teo vonjena le fananao ty azo an'le sakafo foana izy a satria izy teo any amin'ny lanitry zay no tonga ny hoe tsy andronao tsony aza na eonana am'zay ady ah hoe aiza zay zay ady ah zay fa tena teo vonjena mihitsiny a enao nge vakitsika am'izay le teny teo e ina moa le nteneko teo le teneny teo le hoe Jauna toko fahenina andiny fahatelo ambinipolo zay le nteneko teo Jauna 6:63 Jauna 6:63 hoe ny teny lazaiko anareo de fanahy sy fiainana zay ka rehefa lasa fanahy sy fiainana ny teny meny Eosoa de ozy ny teny Eosoa hoe satria ny teny Eosoa zany le ho an'ny fanahy de ozy ny teny lalàna navoakany Eosoa tamin'ny Paoly indray hoe ny apôstôly Paoly hoe mandehana ry araka ny fanahy de tsy matateraka ny tinofo ty tsony ianao jerevantsika atao zany teny zany vakina azy rehefa nivadika fanahy zany ianao teo satria maty le nofo a tsy eo amin'ny nofo tsony ianao fa maty iny de zao ny ten'Andriamanitra ny fanahy ny mahavelona ho velomina araka ny fanahy am'izay zany ianao io ny tena mahavelo io fanahy io tenin'ny fanahy io zany ny nofo tsy mahasona inona ino le nteneniko teo hoe maty am'ty nofonao ty io ianao io ny fijangajangana mirehare amin'ny arenanao anao nefa tsy ianao kory fa raha maty anao any amin'ny ela anga mahavonjy anao io ka mahavonjy anao ny trano be anao na ny tomobila be anao ny sambo be anao na ny roaplanina be anao ka mahavonjy anao io ny any tokana mahavonjy anao de zao famonjena menanao zao zao teny mamonjy anao zao ny mahavonjy anao ny tompony de Eosoa ary ny sandriny de zay ady ady ty miresaka aminao ty ny nofo tsy mahasona inona inona ny teny zay nolazaiko taminareo a de fanahy sy fiainana ity teniko teo izy Eosoa ty zaraiko aminareo ty de io lay fanahy sy fiainana ho anareo zany hoe ty le mety ho an'ny fanahy ny tenin'ny Eosoa am'izay ny mety amin'io fanahy io zany hoe manomboka hoe le olo ianao zay mandre a de hitady foana ty teny ty hoe aiza le teny mamonjy amin'ny fanahy fa le olona teo any amin'ny elo tsy miraha fa tsy ty nofony ty tsy mivaky loha izy zay nefa ampisaraka anareo amin'ny rehetrarehetra ary tena misaraka mihitsy nareo a misaraka am'izay olo mitady many amin'ny lanitrylanitra misaraka amitsy le teo tsy teo any fa teo very fa zay ady kosa miteny hoe andao vonjena daholo aza manaiky an'izany hoe ho very zany e de vola inge ny faly am'izay e aza manaiky an'izany ny ataonao de ataovy zay iarana amin'ny Eosoa am'izay par tous les moyens vonjeo ny fanahinao amin'ny hevitra rehetrarehetra mihitsy a vonjeo ny fanahinao tena vonjeo e tena vonjeo toy atsikarana ny teny mandehana ka ny fanahy de tsy hatateraka ny filany nofonareo Galatiana toko 7
nefa kitsika teny zay Galatiana toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo angambany izy zay Galatiana 3:16 Galatiana aiza izy zany ode diso laskely jevatsika laskely jevako ato fotrany lasa nanao tsy enjely be mihitsy ny ty za ty Galatiana toko fahadimika mivadika Galatiana 5:16 Galatiana 5:16 eo anao zay manaraka iarana tsy ny kely mifahatsoana fa le izy koa moa za manao application foana de zay mahatonga anazy ty fa rehefa mivelany amin'ny baiboly de tadidika hoe ary le izy tsy maintsy jerena kely izy vao tadidy hoe atsy Galatiana 5:16 fa hoy izao mandehana araka ny fanahy de tsy atateraka ny filany nofo-tsony miteny eo soa nefa le fanahy sy fiainana de ozy ny teny eto hoe mandehana araka ny fanahy io zany hoe mandehana araka ny teny eo soa de tena tsy ho vitanareo tsony mandeha amin'ity nofo ity zany hoe ina le teny eo soarana ary misy zavatra iny natao am'le batisa satria tafasaraka ny nofo sy ny fanahy tsy mahabaiko tsony ty nofo ty fa ny siny natao am'le batisa ny siny natao de zao ny valina tao am'le batisa no nandraisina an'le fanahy masina le fanahy masina zay atao hoe fanany fahamarinana zay mitarika na ny fanany fahasoavana zay mitarika na le atao hoe parakleto mpisolo vava eo ny nandraisana anazy avy any amin'ny eo soa fanahy masina io ary jerevantsika zay teny zay le hoe nandray ny fanahy masina anao rehefa atao batisa ary io fanahy masina io le mitarika anao tsy anao tentsony ary mateo anao zany nanota tsy le fanahy masina raisina io fa fanahy divoly io fanahy mamitaka io niditsy atao anatinao io fanahy mitarika anao manota tsy fanahy masina zany hoe fa mieritsereta fanana divoly io mataonao manota aitsy be ny teny tsisy resaka sentiment mihitsy zany no ny divoly fa fanavotany ty ary avotana ny olona aza manaiky miasa mipetrahana divoly zany tsony hoe lasa ianao lasa ho dominina divoly aza manaiky azy zany tsony Korintana voalohany toko 4:20 toko 4:20 de vakitsika ao amin'ny andininy 3:10 ao rehefa tao batisa zany ny olona de tiany zahatra mitranga am'izay fafanaray ihany no naova batisa atsika rehetra ho tena iray na jiosy na tsintilisa na andevo na tsy andevo ary isika rehetra de efa nampisotroana fanahy iray zany hoe rehefa natao batisa ny olona zany de misotro fanahy izy ary io fanahy io am'izay no mitarika anazy ho any amin'ny marina rehetrarehetra io fanahy avy any amin'ny ehosoa io fanahy masina ny ehosoa io no mitarika azy ho any amin'ny marina rehetrarehetra zany ka vakitsika nay teny Andriamanitra zay voninahitry dada iava vakitsika araka ny hoe zany fanahy zany no nomena ny olona rehetrarehetra rehefa natao batisa averiko tsindrina kely io tsy teny zay fa misy zatra tiako apetaka eo hoe rehefa natao batisa izy de io fanahy io no sotrony olona ary io fanahy io am'izay no hitarika azy amin'ny marina zay ny voalazany sotra masina ho jerevantsika ny jaona voalohany toko 4:10 jaona zafaty fa jaona voalohany jaona toko 4:10 hoe mitarika amin'ny marina io fanahy masina io jaona 16:13 jaona 16:13 zany jaona 16:13 lovakitsika amin'ny 13 ka hatramin'ny 17 ety mihitsy novakitsika zao de miara mamakitsika fa raha tonga ny fanany fahamarinana de izy mitary-dalanareo amin'ny marina rehetra zany hoe raha voatafasaraka zany le nofo sy ny fanahy de lasa mivadika fanahy ianao zany hoe tsy voaelingely le nofo tsony de alefa ny eo soa am'izay le fanahy masina mitary-dalananao amin'ny marina rehetra de zay le hoe hemi foana ny teny eo soa fa ny teny eo soa le fanahy masina mitondra anazy enoge de izy no hitary-dalana anareo amin'ny marina rehetra fa tsy hiteno azy izy fa izay lazainy fa zay horeny de ho lazainy avokoa ary na ny zavatra ho avy aza de ambarany aminareo zay le fanany fahamarinana zany zay na ny fanahy masina ihany koa satria rehefa natao batisa ny olona anankiray de izy no mitarika azy io fanahy masina io de ho jerevantsimo zay rika hatramin'ny bokiny anankiray
zay aloha vakitsika ny bokiny jaune ihany 14-25 angambany izy jaune 14-23 angambany hoe jery kely izy le diso ndray jaune toko faefatra ambin'ny folo andin'ny fa 5 amby roapolo kay 6 amby roapolo 5 amby roapolo 6 amby roapolo jaune 14-26 zay no vakitsika indray zao hoe le fanahy masina io no mitarika ao amin'ny marina rehetrarehetra io zany jaune de mandray toko sy andinonareo mba ahafantanareo le atsarana sy ny famarinana mba hifalian'ny fanana rehetrarehetra am'izay hoe zany ka tena famonjena mihitsy ny zany jaune 14-26 fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay rany ray amin'ny anarako izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaranareo ny zavatra rehetra zay olasaiko zay olasaiko taminareo zany hoe hifanahy masina io zany de milatsaka amin'ny olona ary mba ampianatra azy ny zavatra rehetra eo zanao hoe ina zany le fanahy latsaka teo io lay fanahy masina zany lay fanahy masina zany menanareo zany de ndoka tsika jerikena zay resaka hoe fanahy masina zay koa hoe ambokiny asan'ny apôstôly mihinantsika indray le hoe rehefa natao batisa zareo de nandray ny fanahy masina izy aiza moa ny teny iny asan'ny apôstôly toko 7-10 manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny aizany farany am'izay farany eo zany ndraiky izy hoatsika rehetra tokantrano ao amin'ny andininy 7 angambany afaran'le izy asan'ny apôstôly toko 7-10 manomboka andininy voalohany ka hatramin'ny fafiry zany 7 eo zay de miara mamaky dolo tsika hitra tatokantrano ato asan'ny apôstôly toko 7-10 desonday asan'ny apôstôly toko 7-10 toko 7-10 de manomboka andininy voalohany vakitsika zay fiafarany ihany ary raha mbola tany Korinto Apôlôsy dia nitetiny tany ambony Paoly ka tonga tany Efesosy dia nahita mpianatra sasany teo izy any hoe nandeha nitety tany zany Paoly de tonga tany Efesosy de nahita mpianatra teo izy noho ny ka nanao tamin'ireo mpianatra hoe efa niraisinareo va ny fanahy masina fony voamininareo ka ny fanahy masina mihitsy zany no teneniny eto hoe raisina rehefa voamino ka rehefa mino moa ka atao batisa ianao dia zay le vonjeny zay moa tsy ny lalàna zay mino sy atao batisa no vonjeny marka toko 1-10 andininy 1-10 zay marka 16 zay mino sy atao batisa no vonjena ka raha voamino zany le olona de tokony mandray ny fanahy masina izy ka ilay fanahy raisinarika tamin'ny batisa zany no atao hoe fanahy masina mazava be io teny io hoe raha voaninonareo de aza le fanahy masina satria rehefa mino ny olona de tsy maintsy atao batisa zay le izy zay marka toko 1-10 andininy 1-10 marka 16 misy atao batisa no vonjena zay tsy mety mino kosa de hoelohany rehefa tsy atao batisa ianao zany de hoelohany ianao ny afaranao rehefa mandeha n'ity teny ity nefa tsy milalà raha mandeha n'ity teny ity anao nefa tsy milalà de ho bedibenao sady ho tsipin'Andriamanitra ny amielo any izay mino sy atao batisa no vonjena zany hoe raha vao mino ny olo anankiray de mitaky batisa io de iny batisa iny zany ny fanesorana ny tena nofinao ary andraisanao an'le fanahy masina ary le fanahy masina mitarika anao de tsy mahay manoto intsony ianao manomboka eo zay le izy hovakitsika kely zay tena Andriamanitra zay le hoe tsy mahay manoto intsony rehefa atao batisa leo avetsika avekena kely hoe Galatiana toko 5 teo andininy 4 mba tsisy fahadisonatsony le itanena fa nampariky kely Galatiana 5-22 to vatsika ny atsaran'ny olona mahazo an'le batisa am'izay mandray le fanahy masina Galatiana 5-22 zay le valy teny hoe tsy mahay manota intsony ny olona ato amin'le Osoa noho ny am'izay sary eninareo zay tena le fokatrany amin'ny voalohany mihitsy le sary mba ho hitanareo mihitsy hoe tena mitombona le hoe tsy mahay manota intsony eo amin'ny Osoa fa matomba nareo zany manota ka tsy ao amin'ny Osoako nandre fanatsijinareo Galatiana 5-22 hoe tsy ampy kely raka izy leo zany sokafantsika tsara lavidavitra tia Galatiana 5-22 rehefa teo afaka ianao fampahoriny devoly sy ny asany maizina rehetra mandengejanao reo manatona ny Ahosoa rirany ny vahaolana
fa nivokatry ny fanahy kosany ty zany le fanahy ndraisinao ty de fitiavana fifaliana ny olona ato manana ny eosoarina ny fanahy masina de feny fitiavana foana feny fifaliana foana nefa ny anao mitady vola sy arena avy hoe mahazo fifaliana nefa tsy hitanao any izy mbola fahoriana ary no hitanao ao ny te amin'ny eosoa kosany a miaraka amin'ny eosoa trany de miatana be tena aye fifaliana fiadanana faharipo famoram-panahy fanaovantsoa fahamarinana tsy mika zany izany olona ty manao soa marina mora fanahy maharipo tsy mety manao zahatra ratsy mihitsy ny zany fa raha vo manao ratsy amin'ny eosoa kosany tsy faly izy a zay le hafa zay falemem-panahy faolonam-po ary tsy misy lalàna manohitra an'izany zay ny olona manana ny eosoa vita batesa amin'ny eosoa zany taritin'le fanahy masina de tsy mahay manota intsony izy satria maninona zay le hoe manana ny fanahy masina mitarika anazy izy ina moa zany no ataony ho fahotana ntsony zay le tonga ten'andriamanitra hoe tsy mahay manota intsony izy jaona voalohany a toko fahatelo a aventsika indray ny teny noho ny amin'ny fanahy masina io andiny fasivy akitsika amin'ny andiny fasivy jaona voalohany toko fahatelo andiny fasivy zay jaona voalohany toko fahatelo andiny fasivy izay rehetra nateraka andriamanitra no tsy manota satria ny voany mitoetra ao anatiny io le fanahy masina io ka tsy mahay manota intsony izy satria nateraka andriamanitra nateraka tao amin'andriamanitra izy nateraka tao amin'ny fanahy zay nateraky ny nofo de nofo azay nateraky ny fanahy de fanahy ka ny olona tao batisa de nateraka tao amin'ny fanahy de le fanahy no mitarika azy a ka rehefa fanahy masina no mitarika azy aiza ny ampanota azy tsony le nofo efa mipiteny tarian'ny batisa aiza ny ampanota azy tsony zay no mahatonga ny hoe rehefa taritin'ny fanahy masina le tao am'le batisa de tsy mahay manota intsony izy tsy mahay manota intsony izy rehefa nitaritin'le fanahy masina de zay no tonga ny hoe ho anao zay mahainao an'ty teny ty rehefa tianao zany hoe tena hiadana faizay tsy ary tsy hanota intsony fa ny tsy mpanota mantiny mahazo makany amin'ny lanitry lanitra zao ny antony io lanitry lanitra io de misy teny hoe tsy mahazo miditra ao zay tsy masina efa hitatsika iny tamin'ny fampianarana apocalypsie 21-27 avetsika vetivetika apocalypsie 21-27 apocalypsie 21-27 somary mihoatra kely ny oratsika am'ity satria misy antony tsy maintsy azo avaina amitsika mihitsy mantsy apocalypsie 21-27 ary tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa izay voasoratra ao anatin'ny bokyny fiaina zay ny zanak'ondry any misy lalàna zany fidiranao amin'io lanitry lanitra io fa ny olona tsy manao ratsy any mahazo miditra ao ny antony lay tompony lanitry lanitra mihitsy no miteny hoe tsy mahazo miditra aty zay tsy masina tsy maintsy tanteraka ny mahazo miditra aty andovakitsika iny hoe Matthieu 5:48 e Matthieu toko fahadimy a andin'ny fahavalo ambin'ny folo Matthieu a toko fahadimy andin'ny fahavalo amby efapolo a vakio tsara nge Matthieu 5:48 koa am'izany a dia aoko ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterano rainareo zay ny an-danitra tena misy am'izay ny olona tanteraka zany vao mahazo mihitsy any amin'ny lanitry lanitra tsy maintsy tanteraka vao tonga any amin'ny lanitry lanitra zany hoe rehefa tsy tanteraka ianao zany de tsy mahazo makany ary ny ato hoe tanteraka de parfait ka le tompotrano io ohatrany ianao zao tompotrano rehefa metraka anao hoe tsy azo ifona sigara ato a raha mpifoka sigara miditra ao zany ka mifoka de voaroky izy hoe tsy azo isotrona toka ato ka raha mbola misotro toka anao miditra any de voaroky ianao rehefa te hipetraka anao zany de aza misotro toka ntsony de mahazo mipetraka ao ianao ohatran'izany ny lanitry lanitra ny tompotrano amindray a de dada iava ka izy miteny hoe aoko ho tanteraka anareo tahaka ny fahatanterano rainareo zay ny an-danitra fa tsy mahazo miditra mihitsy raha vao tsy zay de tsy izakory ny salotony amin'io na iza fa le tompotrano any mihitsy de iaiava noho ny amin'ny fahamasinany ho any amin'ny toerana misy azy ianao a tsy ndriko tsara zay ho any amin'ny toerana misy anazy ianao de tsy maintsy masina ianao vao tonga any tsy maintsy olona tanteraka ianao vao tonga any satria tranony ioko tsy tranonao io fa tranony ary izy mametraka fepetra hoe rehefa akaty aoko ho tanteraka ianareo votosika izy notosika izy sont parfait donc jeantsika izy teze hoe satria misy olona miteny hoe aizako koa misy an'izany tanteraka zany fa nareo de mirediredy mihitsy ny aizako koa mahapossible an'izany andao tsy rehefa tsika ny tenandriamanitra hikarika kely izy a hikarika kely am'izay mihitsiny a
tsy maintsy ikarika kely am'izay satria mbola jerevina kely fa tsy tadidiko le izy hoe aiza moa misy an'iny teny ikarika kely tsika aiza misy an'iny teny iny ao amin'ny Philippianina 3:15 ny jerevantsika tany de vakitsika amin'ny teny frantsay. Nous tous qui sommes parfaits, tena parfait io voasoratra io a. Nous tous donc qui sommes parfaits ayons cette même pensée. Eo zany tena Andriamanitra tena manidy mihitsy ny hoe fa misy ny olona parfait ka parfait mantsy le andresana tariahatra amin'ny Matthieu 5:48 iny donc jerevantsika le teny ato hoe ao le bokyny Matthieu 5:48 zany. Matthieu 5:48 teo iny a parfait koa ny dikan'iny 5:48 ianao nge le teny ato hoe soyez donc parfait comme votre père céleste est parfait. Parfait mihitsy ny resaina eto hoe ianareo zay parfait tanteraka aokinareo parfait ohatrandrainareo zany ka i Paul laza tarika hatramin'ilay teny teo hoe parfait koa ny olo amin'ny ao amin'ny Eosoa nous tous qui sommes parfaits zany hoe tena misy ny olo tanteraka amin'ilay Eosoa ary lazaina aminao fa izahay eto amin'ny Eosoa zany tanteraka zany izay etsonanao ary meky teo hoe ity le antony mahatanteraka anay a noho ny amin'le fanahy masina lay tena fanahy masina tena izy a avy any amin'ny Eosoa ny olo mitarika de tsy mahay manota intsony ato amin'ny Eosoa tena impossible zanao ratsy zany ka hoe mitarika anao amin'ny marina izy mpina moa zany no fahotanao ataonao eo tsisy fahotanao ataonao e satria izy mitarika anao amin'ny marina de ny teny farany ary de zao rehefa nandehan'izany teny zany ianao a de zao ny didy didinao andao atao batisa am'izay rehefa tianao ny azo an'izany ateo hoe afaka ny fahotana io tsy mahay manota intsony mba ho afaka miditra any amin'ny lanitra iny lanitra satria ny olona mpanota tsy mahazo makany de ny contraire an'izay zany a ny olona tsy mpanota no mahazo makany de zao ny teniko aminao a andao atao batisa. Asan'ny apôstôly zay ny amaranako anazy a asan'ny apôstôly 22:16 asan'ny apôstôly a 22:16 de afaka metraka fantena am'izay am'izay nareo rinanty a asan'ny apôstôly 2:20 a andininy fa 9:10 zany a na ny avy any ampitan-dranomasina na ny avy tanterana eto Madagasikara afaka mampita mandefa fanontaniana daholo nareo a amin'ny laharana telefônina mapetraka kely amin'ny écran nama le numéro telefônina de voakiko raiky izy asan'ny apôstôly 22:16 ary ankehitriny inona no mampijanona anao ianao zany zao de tenenina mihitsy inona zany no mampijanona anao ianao zay mahita ana mijery ana sy mandehana amin'ny radio internet ny télé internet sy mahasamihafa io ianao zao nitratranyteny ty hoe inona no mampijanona anao mitsangany mientsoa ny anarany ianao zany de didina mihitsy ny hoe mitsangany ianao a de antsoa ny anarany io Eosoa io zay le hoe tsy mentso miantso ny anarany vo azo vonjeny ary le anarana antsoinao a Eosoa am'izay raha zany de tsy voavonjy anao ary renao zany ka tsy manao batisa tena tsy voavonjy anao fa io batisa nataonao nge batisa ny aranao tamin'le Andriamanitra tsy izy natonga anao mpanota de niaraka tamin'ny devoly foana ianao hatram'izay rehefa tsy volonao io a de miaraka amin'ny devoly hatramin'ny farany ianao na navono io batisanao io fa tsy mety io de aoka atao batisa ianao a ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao rehefa tianao zany ny tena dio ho afaka amin'ny fahotana ho voasasa tsy mpanota intsony a tsisy fahotana intsony a metsony anarany Eosoa de atao batisa ianao a de tena afaka amin'ny fahotanao zay afaka amin'ny fahotanao ary rehefa mle batisa ianao vao mandray ny fanahy masina le nampianariko atsika teo mandray ny fanomezana de ny fanahy masina araka ny voalazan'ny asan'ny apôstôly 2 andiny fahavalo amby telopolo hoe aniny andraisanao an'le fanahy masina any asan'ny apôstôly 2 andiny fahavalo amby telopolo vakitsika amin'ny anaran'ny Eosoa ino am'izay ity teny ity ary io Petera taminy asan'ny apôstôly 2:38 mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'ny Eosoa nareo rehetrarehetra mba azo famelan-keloka ianareo ary ianareo dia handray ny fanomezana de ny fanahy masina andrayn'le fanahy masina am'izay ao amin'ny Eosoa le batisa no atao fa ray Jesosy no naovanao batisa
dia mitafy an' jesosy ianao ary tsy ho afaka zany mandrakizay. ho anareo zay miteny hoe zay koa nge efa tsy manao teny ntsony eza miteniteny foana lay batisanao nganao afaka atao. Vakitsika ny Galatiana toko fahatelo efa nyteny farany moa fa ty ny tena farany ty. Galatiana 3:27. Zay no mahatonga ny hoe raha tsy atao batisa ty amin'ny Ôsoa toriny zay ady ahy ianao a miaraka amiko anao zany vao mety hoe batisa io. Tsy afaka aho zany ianao fa aza mirediredy. Misy ianao tena famarinany zany anao zay mieny sy mandreana. Galatiana 3:27. Fa na izy nareo natao batisa tao amin'ny lay voositra Ôsoa zany io dia mitafy any Ôsoa. Satria moa Ôsoa ny toriko eto ty mantsy le tony le misy teny diso any dia be dia be nefa apetraka amin'ny norma satria Jesosy napetraky ny olona, Jezo napetraky ny olona, zatra tsisy zany Andriamanitra zany. Andriamanitra mampanoty zany tsy mety zany miala am'zany ianao. Ka eto le teny hoe raha natao batisa tao amin'ny Jesosy ianao zany a dia mitafy an' Jesosy foana ianao hatramin'ny farany. Ny akanjo tafianao eo zany dia Jesosy na eo aloha na aoriana miraikitra amin'ny vatanao zany anarana Jesosy zany. Tsy afaka ianao. Raha natao batisa tao amin'ny didifolo ianao zay mampitafasaraka anao amin'Andriamanitra dia mitafy didifolo hatramin'ny farany ianao fa tsy afaka eo aminao io didifolo io. Raha maty ianao zany a dia zao ny hitan'io Andriamanitra tompon'le fampianarana zay mandefanao any amin'ny elo io satria anao tsy mety miaina. Kosa izy hoe ino ty fitafianao ty? Ino ty didifolo ty nefa anao Amerikanina, ianao Sinoa, ianao Frantsay, ino ty fitafiany ty? Ahoana ty ianao mitandrina didifolo ty? Nefa nefa miteny fa natokana ho an'ny Israeliana reo ihany io ary any Israela reo ihany io ny azo tandremana. Ahoana ianao no mitandrina an'io? Zay le fanteny apetraka aminao. Ary ahoana ty Jesosy be amin'ny akanjonao ty na ty Jizasy be ty na ity Jésus be ty? Ahoana io? Hipetraka aminao mihitsy zany fanontania zany. Eo zay osa lasa tsy mpahazo any amin'ny elo any io fa ola adverserako ve no ataonao misehona atreko io zay osa mpanota velona io izy ny tenin'Andriamanitra tsy mpahazo any amin'ny elo any io. Mpandika lalàna tsy mpahazo any amin'ny elo any io. Dia zao ny teniko aminao ny dikan'izay. Tena tsy voavonjy ianao raha tsy asorinao io fitafiana io. Satria ianao natao batisa tao amin'ny Jesosy a dia mitafy an' Jesosy mpampanota ary mitafy an' Jesosy Andriamanitra ny Grika zay mbola zavaiko antsika fa tsy ampitsony fotoana. Zany tsy mba Andriamanitra ny Jiosy fa Andriamanitra ny Grika anio e. Jésus c'est un nom grec anio e. Nefa le Andriamanitra mpamonjy Jiosy Jaune 82 avy any amin'ny Jiosy ny famonjena. Le mpamonjy zany Jiosy ianao Grika. Jaune 82 apiko ihany le teny satria ilaina izy a. Ilako tsy nikena hoe teny hoe efa hijanona fa ilaina be le teny a. Fa namporofonanao mihitsy fa tena tsy mety mihitsy le toerana misy anao. Jaune 82. Ianao nge ty dia atao farany ato le izy. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izay kosa mivavaka amin'izay fantatra fa avy amin'ny Jiosy ny famonjena. Ny famonjena zany dia avy any amin'ny Jiosy, nefa le Jésus ianao Grika, c'est un nom grec, afaka mijery amin'ny YouTube ianao fa c'est un grec iny, afaka mijery amin'ny Wikipédia moa any amin'ny Google any jereo fa nom grec io Jésus io na io Jizasy io. Nefa ny soratra masina miteny hoe ny mpamonjy dia Jiosy, donc c'est un nom juif. Anarana Jiosy io zany dikan'izay. Ka tsy mety le nataonao hoe nampitovy an'io. Raiky hoe Grika dia ndray hoe Jiosy dia hitovy. Ary lay Jesosy zay Grika tsy mahafaka amin'ny fahotana fa mampanota. Ôsoa zay Jiosy koa zany nahafaka amin'ny fahotana ary tsy nanota intsony zay niaraka aminy. Profon'izany zany voalohany sy ny zanak'Andriamanitra zay efa misy 2 arivo zay ny ato. Anjaranao mieritreritra. Hiditra ho isanay ve ianao ho any amin'ny lanitra hovonjenao ve ny fanahinao? Azanao miteny amin'ny fanahy rehetrarehetra lay miteny amin'ilay fanahy rehetrarehetra zay mahainao hoe aza manaiky nofinao intsony ianao fa aza manaiky. Dia zao ny teniko rehefa teo vonjena ianao a manatona ny Ôsoa. Aza manaiky mihitsy ianao fa manatona ny Ôsoa. Ka noho izany averiko le teny teo hoe vonoa le batisanao fa raha zany rehefa maty ianao a dia mbola Jesosy ny didifolo mandefanao makany amin'ny elo satria mpandika lalàna ianao a io no hitan'Andriamanitra eo a dia ho atsipiny any amin'ny elo ianao. Rehefa tsy tianao zany no atsipiny any amin'ny elo, na frantsay ianao, na amerikana ianao, na anglisy ianao, na rosianina ianao, na japonais ianao, na afrikanina ianao, na izan'izy ianao dia zao ny teniko aminao a avoto ny fanahinao. Esory batisa nataonao io fa mbola mitafy an' Jesosy ianao mandraka androany.
mbola mitafy an'le didy folo ianao mandrakandroany satria natao batisa tamin'io tsy afaka eo aminao io ka raha mandy ianao de trany de tazany io any amin'ny elo satria mpanota andriamanitra tsy izy mpampanotanao miaraka aminao adverserany Josua iny fa androany kosa rehefa naentenika anao ka resy lahatra de vonoa le batisanao iny fa tsy izy iny andao manao batisa ty amin'ny Josua am'izay ansory anao atao batisa ty amin'ny Josua miaraka am'izay ady fa zay natao hoe tsy mahay manota intsony ary tsy mitandrana didy folo intsony satria natokana ho an'ny Israely any iny fa tsy natokana ho antsika fa firenena aleo any zareo any iny fa tsy idiratsika ny tsika de Josua ny atsika ary misy ny lalànany Josua io no arahantsika zay no maranako anazy manana ny lalànany Josua tsika zay arahantsika mbola veriko ho iny de io no arahantsika etrehtra Jaune 12 49-50 vaketsika amin'ny anaran'ny Josua hoe de io lalànany Josua io zay niteneko anao hoe zay batisa rehetrarehetra sy ny karazany teneko teo zay lalànany Josua daholo zany de araho am'izay rehefa te vonjiny ianao Jaune 12 vaitsika ny 49 sy ny 50 amarantsika anazy Jaune 12 49-50 zao tsy niteny ho ahy fa andraizana niraka izy no mandidy azy eo lazaiko sy zay hotoriko ary fantatry fa fiainana manak'izay ny didiny koa la zay lazaiko de lazaiko arak'izay nolazain'ilay tampo io ny didy arahantsika ny didiny Josua ary didiny Josua le batisa hoe tsy maintsy atao batisa ao amin'ny Josua ianao lay manala ny fahotana ary tsy mampitandranao ny didy folo intsony zay nao vao tena tsy manota intsony mifarandatreo ny teny koa raha misy manana fanontaniana de afaka miditra am'izay tsika mirahaso atsika rehetra samotena soa mba hiangafina ny teknisiana metraka an'lay zay io numéro téléphone plus 261 34 32 255 21 ho anareo zay any amin'ny mobile zany no ijerinareo an'lay teny plus 261 34 32 255 21 de vakeko moa zany zay zay ino moa zay fantena tonga ato fa rehefa tsy misy moa zany de efa mazava zany ny tena marina miaraba tompoko ty misy fantanina ty olona mandrava didy folo ve de tsy anota io ny fanontaniana zany no tena tsy manota zany satria maninona ny didy folo de natokana ho an'ny zanak'Israely irery any araka ny voalazany lalàna ao amin'ny Levitikosy eza mizy sady anazavakely an'le lalàna ina moa ny lalàna tsy mampanota lalànany Josua ny lalàna tsy mampanota fa raha lalànany Josua dikainao de manota ianao zay ny atao hoe manota zany Levitikosy tsy Levitikosy fa inona koa zany Exodosy toko fahasivy ambin'ny folo andininy fafilo fahatelo ka hatramin'ny fahadimy Exodosy 19 3 ka hatramin'ny 5 natokana ho an'izy ny didy folo sy lalàna Mose de natokana ho an'ny olona Israelianina rery any zay ny valiny ary Mose niakatra ho amin'Andriamanitra de niantso azy avaka nanao tao tendrombohitra ka nanao taminy hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely zany hoe voafahatra tsara zany ny teny omena ny taranak'i Jakoba ny teny omena ny taranak'i Jakoba ary ho ambara amin'ny zanak'Israely voafaritra tsara izy zany zay ianareo efa nahita zay nataoko tamin'ny Egyptiana sy zay nitondrako anareo tamin'ny latriny voromahery zany hoe fitanareo tsara nataoko tamin'ireo Egyptianareo sy nitondrako anareo tamin'ny latriny voromahery tena matanjaka be mihitsy ny force avy any ary ny nampahankanesako anareo aty amiko ary netiko aty amiko aty nareo ko ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrana ny fanekeko de ho rakitra soa mihoatra noho ny firena rehetra nareo fa any tany rehetra any dada Iava ny tany rehetra ka zay didy apetrany aminareo ry Israelianina de arao de zao ny teny dada Iava hoe ho an'ny Israelianina rery any ny fitandremana an'ity fanekena ty ina moa le fanekena de ny didy folo tamin'izany fotoana zany donc avakitsika indray ny fanekena didy folo sy lalàna Mose ny fanekena aketsika amaky tena akaiky amin'ny tokony Deutéronome toko fefatra angambany izay ka le fanekena anteneto zany de natokana ho any zanak'Israely rery any de zay le vakitsika eto somary miaritra ketsika amin'le toko sy andininy avoaka satria natokana ho antsika rehetrarehetra mihitsy izy aiza moa izy iny Deutéronome toko fefatra andininy
firy zany 13 ny andiny fa 13 Deutéronomia 4:13 ny vakitsika eno ngety e Deutéronomia 4:13 Deutéronomia toko fefatra andininy fa 13 Deutéronomia 4:13 dia nambarany taminareo ny fanekena zay nandidiana anareo arahina de ny didy folo ary ny soratany teo amin'ny vaty fisaka roa ireo io zany hoe ny fanekena soratana tamin'ny voalohany de didy folo fa saingy io kosa nefa ny deviteo soratana anatin'ny boky ary de nisan'izy io tateoriana zany tafakatra 613 loi ka le fanekena zany de didy folo ny voalohany fa avy teo ny ampy faharoa raiky ambin'ny folo faharoa ambin'ny folo fatelo ambin'ny folo ary lasa hoe ina moa hatrany amin'ny telo ambin'ny folo senjato 613 loi zay ny izay ka rehefa ohatra zany ka nambara zay didy folo sy lana Mosesy de io natao hoe boky ny fanekena ka io boky ny fanekena io de natokana ho any zanak'isy riany ravaketsika teny Andriamanitra ao amin'ny boky ny Salamo enosana angety Salamo 147:19-20 ary dia mihaino tsara fa tsy faly mandefa mesazy kosa ny aloha e Salamo 147:19 zay nge mahafantatra foana misy mesazy mitry nefany fampitoy am'le teny hitako foana ngeny Salamo 147:19 mihaino tsara aloha fa le tsy fen'olo ihany le mavoa io ene io le mavoanareo tsy mety mihaino marina ho avy eo foana anazava de tsy mila tapenana mihitsy ny aloha fa mihaino ny fanazavana tsara hoe reto no mahatonga ny hoe tsy azo atao mihitsy mitandrina didy folo sy lana Mosesy satria natokana ho any zanak'Israely io satria lazanareo hoe ka lay tsy mitandrina nge ny mpanota de lazako anareo le tsy mitandrina mihitsy no tsy manota satria nankatoa tsara lalàna ny dada Iava sy Ahosoa fa lay mitandrina ny tena mpanota ary matsiravina mihitsy ny zatra nataony Salamo 147:19 vakitsy andreny teny indray ny teny faharoa milaza fa tsy mety mihitsy ny afa firena mitandrina an'io milaza ny teny amin'ny Jakoby izy ary ny didiny sy ny fitsipiny amin'ny Israely tsy nanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy ary ny fitsipiny tsy mahafantatra reny tady ty faranty ny fitsipiny tsy mahafantatra reny le firenena hafa zany tsy mahazo mahafantatra ny didy folo sy lalàna Mose nareo nanina zany dikanareo ty ry malagasy ry frantsay ry anglisy ry amerikana ry sinoa ry japonais ny tsaikitsaiko tsony hatrany amin'ny arabo sy ny maro samihafa satria fa fireneny reny iza moa miteny aminareo hoe tandreminareo didy sy lalàna Mose satria ny lalàna ato miteny hoe tsy fantatry reny tsy fantatra ao zany nanina iny dikainao Andriamanitra mahafaka mandainga nga io aminao ko ataonao an'izany ianao ny mpandainga de mieritreeta fa tsy fanao io ataonao io roa zay fahatelo voalaza ny lalàna fa any Israely rery any no azo tandremana tsy azo entina ty Madagasikara mihitsy na ny Fransa na ny Angletera na ny Amerika fa fady Deutéronomia toko fahenina andininy voalohany Deutéronomia toko fahenina andininy voalohany mihaino tsara daotsika eny tokantrano any ary izao no lalàna dia ny didy sy ny fitsipika zany hoe ty lalàna ty zany de tena didy sy fitsipika zay ny nasainy ava Andriamanitrareo ampianarina anareo zany hoe ty didy sy lalàna ty de didinareo ho ampianarinareo ary ho aranareo aiza ono ny ampianarana azy sy anarana anazy any amin'ny tany zay alenareo holovana any amin'ny tany zay aleny zanak'Israely holovana no afaka hitandremana an'ity sanarahana an'ity ary ampianarana an'ity lalàna tsy azo ivalozany zany fa tena mipetraka hoe ahoana zany reto hafa fireneny reto mitondra n'ity didy folo ty Madagasikara na ny Fransa na ny Amerika iza nampitondra an'io anareo fa ny lalàna mihitsy no miteny hoe any amin'ny tany zay alenareo holovanareo ihany io ny azo tandremana ka ny tany zay holovany zanak'Israely de any amin'ny tany Kanana na le hoe tany Israel am'izao tsika amin'ny teny zao zany hoe ny didy folo sy lalàna Mose zany de any amin'ny tany Israel irery ihany no azo tandremana tsy azo entina any Amerika any France any Angleterre any faritry ny Sinoa na eto Madagasikara na any Afrika interdiction totale tsy azo atao fandikan-dalàna mpanota zay manao an'izany ary mpiady amin'ilay Eloheny Israely
iaiavano anarany tena zavatoza mihitsy tsy fanao ampinandreny toko sendininy anankiray Deutéronomia 12:1 vola didy mametra fa tsy azo entina ao amin'ny tany hafa mihitsiny io fa ho Israely rery ihany ao amin'ny androm-piainany Israelianina zany hoe raha misy Israelianina velona de any Israela ihany iny azo tandremanao fa tsy azo entinao mitoeran-kafa io lalàny zany efa moa tsy hainy zareo ny tena izy Deutéronomia 12:1 le Israelianina reny tenako an'izay zany ary tsy fantany zany nefa nizy tompony io lalàna io Deutéronomia 12:1 izao no didy sy ny fitsipika zay ho tandremanareo verina ndray zany hoe le ny didy sy ny fitsipika le nomenanareo ny Israela de ny didy folo sy ny lalàna Mose de zao zay ho tandremanareo sy aranany amin'ny tany zay omeny Andriamanitra zay omeny avandriamanitry ny razanao anao olovana amin'ny andro rehetra ianareo ambonin'ny tany aveko tsara izao ny didy sy ny fitsipika zay ho tandremanareo arahana any amin'ny tany zay omeny andriamanitry ny razanareo anao olovana any amin'ny tany zay nomenana azy lova nohony no hitandremana ny ty didy fosalana Mose tya amin'ny andro iainany zanak'esy eto ambonin'ny tany zany hoe tsy mahazo mihitsiny hoentina ho any amin'ny toeran-kafa io fa ao Israely irery any zany teny zany de voafatotry ny teny hoe tsy azo anampiana tsy azo nesorana Deutéronomia toko fefatra andininy faharoa Deutéronomia 42 tsy azo dikaina zany teny zany ninonino teneninao de didy sy fitsipika zany tsy azo anampiana tsy azo nesorana Deutéronomia 42 rehefa manova an'izany ianao de trany de mpandika lalàna lasa devoly aza manao an'izany Deutéronomia 42 Deutéronomia toko fefatra andininy faharoa voilà aza ampianareo ary ny teny zay nandidiko anareo teo le hoe tsy azo entina any amin'ny hafa firenena io didy folo io fa ho Israely rery any aza ampiana zay teny zay ary eo natokana ao amin'ny Israely rery any ny fankatoavana an'io de aza ampiana zay teny zay zany hoe aza ampianareo ny teny zay andidiko anareo ary aza nesoranareo tsy azo ampiana zay teny zay ary tsy azo nesorana rehefa hoe natokana ho an'ny Israelianina de Israelianina rery any tsy mahazo miditra ao ny malagasy ny frantsay ny anglisy ny komorianina ny arabo ny amerikanina sy ny sinoa tsisy mahazo miditra ao zany ary rehefa hoe tsy azo anampiana tsy azo nesorana de tsy afaka miditra ao koa ny dikan'izay na iza satria voalazany teny Andriamanitra hoe didy ny avandriamanitra reo zay didy ny ava zany le hoe ao Israely rery any io ny azo tandremana tsy azo anampianao zay tsy azo nesoranao zay didina voaka ny dada iava zany didiny dada iava hoe natokanao any zanak'Israely rery io de tsy azo anampiana zay teny zay ary tsy azo nesorana zay teny zay rehefa mandika an'izay ianao de mpandika lalàna ary de volony miaraka aminao tsy mpmakany amelana zay le izy zay aloha zany nyvaly le fantena hoe tsy azo tandremana zany mihitsy io fa atalany zay mitandrina zany de le zanak'Andriamanitra mihitsy ny ary no anindry an'io hoe aza anampianareo de aza nesoranareo zay mitandrina an'io zany aza anampiana de aza nesorana mihaino tsara daholo tsika ho de mamaky fantena foana nke zava malhery hoe aza malhery fa manana fotoana mihitsy ntsika amakina ty hatramin'ny farany Matthieu toko firy moa iny Matthieu toko 5 Matthieu 5 iny manoko andiny valo ambin'ny folo zay ngeny teny Hosoaitra Matthieu 5:18 natokana ho any zanak'Israely de tsy azoko tena koa na le zanak'Andriamanitra raha ny teny an'izay ino ngeny teniny lazaiko aminareo marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany de tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna na litera ray na tendroatsy aza mandra-pahatanteraka izy rehefa mitandrina didy folo zany de tsy azo foanana io de ina le tsy azo foana o zay Hosoa tsy azo foana le teny hoe natokana ho an'ny Israelianina rery io zay le tsy azo foana de tsy azo foana koa le teny hoe any Israely rery io ny azo tandremana zay koa tsy azo foana rehefa nandika an'izay anao zany ianao le miady amin'io Andriamanitra marinay ody milaza fa hoe zanak'Andriamanitra fa tsy zanany ianao
azo foanana io de ina le tsy azo foana o zay oasoa tsy azo foana le teny hoe natokana ho an'ny israelianina rery io zay le tsy azo foana de tsy azo foana koa le teny hoe any israely rery io ny azo tandremana zay koa tsy azo foana rehefa nandika azay anao zany a ianao le miady amin'io andriamanitra marinay ody milaza fo hoe zanak'andriamanitra fa tsy zanany ianao barazy be mipetraka eo aminao hoe tsy azo atao io e zay aloha anankiray zay dondray aloha tsika hiditra amin'ny fanazavana manaraka fantena manaraka hoe miaraba tomoko olona mandrava-didy folo ve de tsy anota hidindray tsika hoe fa inona moa zany nino moa ny ipetrahana iato zay le tsy mitandrina didy folo ary tsy zay no nandravan'io aloha fa eo soa mihitsy ny nandravan'io fa tsy za fa rehefa nyravainy de nyravaiko de nyravain'le rehetrarehetra zay ny marina de andana avakio ny toranareo avoaka keto le tora sady miara mijery daholo ny hatra ny ampitan-dranomasina any hoe ity ny bokyny tora ty ity ny bokyny tora ty ny titralisme moa zany ina moa le izy titraty lazay teo misy aty hoe itamasiak.com zay le misy anazy zany zay de vualep and itamasiak camis are for all mortals to repent and to fulfill zay ny anarany eo to fulfill tsy haiko zay dikanyty tongavany amizay fa tsy any koa ny tena lesona atsika androany fa raha okaroa izy vita ihany fa ato am'ty boky ty mihitsy ntsika no mijery hoe boky tora zany ty soratandreo tamy teny hebreo zany a ny etiketa ny filazantsara de ao am boky ny efesianina 2:15 no vakitsika tande aleo tsy de baiboly hebreo moderne mihitsy ny vakitsika anazy a Hébreux chapter 2 verse 15 efesianina 2:15 zany am'teny malagasy a am'teny frantsay sy malagasy moa am'teny malagasy zafady indrindra efesianina 2:15 de vakiko etiny izy a de adikako am'teny anglisy koa satria teny anglisy ny ato zao aloha vakiny amin'ny teny hebreo a io le teny hebreo a de ty le toraty zao ty am'y teny hebreo ty any izy zany makany amin'ny de gauche vers la droite de droite vers la gauche mantsy nazy lecture iny izy iny a de io ny toraty io hitatsika ampovoany io a io miseho mandalo eo io de mitohitohy lavabe any a de ndao am'izay vakitsika nydikiny eto am'y teny zareo efesianina 2:15 babatlo haeba bibsaro et torat hamitsot vatskot libro bnapiso de be de be moa fa aleo tsy toizantsika ntsony fa aleo adikatsika am'y teny anglisy tao ambany ato efesianina 2:15 am'y teny anglisy a de mamaky teny anglisy kosa antsika etrarera ohatra ka na tsy mahay teny hebreo azy by abolishing in his flesh the hostility which is the law of commandment zany hoe by abolishing in his flesh tamin'ny alalan'ny nofony nandravana the hostility ny fifandrafina zay dikany eo am'teny anglisy zany am'y raha dika am'teny gasy by abolishing in his flesh the hostility de zao aveko tsara tao amin'ny nofony in his flesh by abolishing noho ny am'y fanapitena fandravana zany hoe tao amin'ny nofony zany a no nandravana the hostility na teo hostility dia ny fifamonona ny tsy fifanarahana mihitsy fa ny fiadivana miady foana zany ary mifamono which is zay tsinona fa the law of commandement ny lalàna mihitsiny de lalàna ny didy mihitsiny zany hoe ny didy mihitsiny zany le nyvolona teo amin'ny ady fijaliana inisy flesh zay le hoe inisy flesh zany ny flesh ny nofo tao amin'ny nofony zany zany hoe misy ohatra masina mihitsy no miteny am'y teny hebreo fa ny toraty mihitsy no maty tao io le efesianina 2:15 am'y tora io le babatlo hayaba bibsaro et tora hamitso
vatrokot zay l izy eo io le Torah vandravandra be io ko anareo mpamaky Torah rehetrarehetra io vakeo fa io no anatin'ny baiboly hebronareo io nga many ampiny ajanonareo zay ka ny ateo hoe Torah de ny boky ny lalàna rehetrarehetra nisoratan'ny Mosea nanomboka atao amin'ny Genesis zay misy apahany voasoratrany a sy ny voasoratrany tao zany izy mihitsy nanohatra raha milafiny ray de ny tovantena lalàna moa de hoe Exodosy Leviticus Numérie ary ny Deutéronomie reo ny tena livre de loi reo fa misy moa ampiditra an'le Genesis koa ao tsy de olana satria Mosea nanoratra an'iny ka tsy de olana iny iny moa le lovatsofany iny fa tonga atao aminazy fa tena nanoratra izy zany dika zay raha mifandehany zatra nampanaovanareo olombelona zay ny fandehany tantara ka eto zany osany hoe nareo mpandrava didifolo ve no tena mpanota de osiko mantsany hoe nisoatra masina mihitsy de milaza fandravany io ary nio arana kosa de lalàna ny Ôsoa zay le arikitra amy Jaona voalohany toko fa io izy iny lovaketsika ndray miteny gasy voatery taminy satria le fantaina moa tsy maintsy voalina miteny ohatran'zay vaketsika ndray ny bokyny aiza moa izy iny ndraiky izy aso jereny ty le ato amaky ndray tsika ny baiboly le Jaona voalohany toko voalohany andin'ny fafimy afainareo tsy anjery kosa niry rakizy ataony loka eo be deabe teknisiana mantsy eny loka eo de zay le mitonga ny mamaky Jaona voalohany toko voalohany angambany izy iny raha tsy diso Jaona voalohany toko voalohany ianao nge ty zay hatramo voalohany de zay efa renay zay efa hitan'ny masonay zay efa nojerenay sady efa nitsapainy tananay dia ny amin'ny teny fiaina fefa naseho ny teny fiaina rehefa nitazy zay de tonga vavolombelona ka manambara aminareo ny fiaina mandrakizay eto zany de miteny Andriamanitra hoe ny zahatra voalohany zay efa irenay sady efa hitan'ny masonay de nijerenay sady efa nitsapananay de ny amin'ny teny fiaina zany te resahany ty lay teny tonga nofo iresahana io izy io zany de sady efa re hitan'ny maso nijerena nitsapainy tanana de ny amin'ny teny fiaina hita izy io amin'ny Jaona voalohany toko fafino izy ndraky izy am'le hoe diny fafino didy vaovao de io ndray le Jaona voalohany toko faharoa diny fafito de rahantsika indray le izy ry malala tsy didy vaovao no soratako aminareo ty mantsy le tenen'olona hoe misy didy tranaina nge de no heveriny fa didy folo zany resahny eto zany de trany de manitsy be aminareo mihitsiny zao le voalaza tsy didy vaovao no soratako aminareo fa didy ela de io le navoanjareo izay nananareo hatramy voalohany de io le navoan'zay rehetrarehetra mpitandrana didy folo io misamborony tony teny ty fa neveriny fa didy folo angany nampianarina de ny didy ela zay efa renareo zay zany hoe farenareo ty didy ela ty izy ary io didy ela io ary koa didy vaovao no soratako aminareo de zavatra marina eo amin'ny sio aminareo satria miala ny maizina ary ny mazava marina no mazava de noho am'izay nge le teny amin'ny andinin'ny fahafito ny didy ela de lay teny efa renareo zany hoe ty didy ela ty zany le teny efa reny zareo raha mihaino tsara zany nareo de teny hitanareo tsy mihitsy ny hoe ny didy ela de le teny efa renareo eo amin'ny andin'ny fafito de ry farany ambany ry hoe ny didy ela de lay teny efa renareo de mamaly am'izay am'zay tsika tamin'ny Jaona voalohany toko voalohany ina le teny efa renareo lay ty hoe lay teny efa renareo zay hatramo voalohany de zay efa renay de zay efa hitan'ny masonay zay efa jerenay sady efa notsapainy tananay de ny amin'ny teny fiainana lay efa re satria zay efa renay io izy io amin'ny andiny voalohany zay efa renay ka inona ny efa re ny teny Yahosoa le teny fiainana io izy io eo amin'ny alohan'ny andiny faharoa io io ny andiny voalohany de ny andiny faharoa de miteny izy hoe ny teny fiainana nge le rehatra am'izay ka tsy le teny fiainana fa lay nihitan'ny masonay lay nitsapahany tananay tsy de le teny fiainana zany fa Yahosoa io le hitantsika am'izay ry Jaona toko voalohany de vakiko amin'ny teny frantsaizy rehefa aveo de mazava tsara aminao am'izay Jaona toko voalohany ka ny mandrava didy folo mihitsy ny ny tena mety satria zay nga mitandrina didy folo ary nandravana io de Yahosoa satria nampiadiny jio sy ny jentilisa io nefa ny jio sy ny jentilisa tsy maintsy akamana de voatery tsy maintsy ny ravana
satria vonjena ny jentenisy Jaona toko voalohany andiny voalohany tamin'ny voalohany teny io ary le teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra angamba resy tafiditra ity zay tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra zay io voalohany zany io eny tamin'ny voalohany teny ary ny teny dia nonona tamintsika zay aiza moa izy aiza moa ary ny teny dia tonga tamintsika ka nonona tamintsika amin'ny andiny fafirina amin'ny zay amin'ny andiny fiefatra ambin'ny folo ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika eo amin'ny latokana avy tamin'ny ray zay eo zany dia mazava-be mihitsy le teny hoe ilay teny zany dia tsisa fa Yahosoa io le tonga nofo io zany dia io teny io lay voalaza tany hoe lay teny efa renareo ihany io teny didy talo io lay didy taloha izy dia lay teny efa renareo ihany dia ny tenin'ny Yahosoa ny dikan'izay satria ny tenin'ny Yahosoa no nomena ny apôstôly dia eo natao hoe lay didy efa ela hatramin'izay fa tsy ny didy folo mihitsy diso hevitra nareo aleo mafitsika amin'ny teny vazaha indray izy mba ho azy ny rehetrarehetra amin'izay hoe hay tena fitakadolony ataonreto mpitandrina didy folo reto zany dia tena lazaiko anao mivaliny mamitaka anareo mamono anareo azay mety fitandro etsony amin'ny manaraka manarahany zay ady amin'izay ambassadeur-ny Yahosoa mazava-be ny teny fakiko indray izy 1 Jean chapitre 1 verset 1 Jean chapitre 1 verset 1 ce qui était dès le commencement ce que nous avons entendu ce que nous avons vu ce que nous avons entendu ce que nous avons vu de nos yeux ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie la parole io resany eto io atsy izy nefa le la parole fa Yahosoa le hitantsika teo iny ihany ry avetsika vetivetika le Jean chapitre 1 verset 1 to vakitsika indray izy Jean chapitre 1 verset 1 sy ny 2 au commencement était la parole io izy io et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu elle était au commencement avec Dieu zay andiny 14 et la parole a été faite chair io ndray izy io la parole a été faite chair elle a été parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire une gloire comme la gloire du Fils unique et venu du Père io parole io zany le tamin'ny voalohany ary tonga atao amintsika le la parole lasa chair izy et la parole a été faite chair io nous l'avons vu là hitantsika tsara izy io iverentsika am'izay le 1 Jean chapitre 1 verset 1 teo zany satria vitantsika fa Yahosoa le la parole zay tonga nofo zany ce qui était dès le commencement ce que nous avons entendu voilà concernant la parole de vie titady farany amin'ny verset 1 farandrindra concernant la parole de vie nous avons entendu la parole de vie zay ny dikan'io avadikitsika am'izay le 1 Jean chapitre 2 verset 7 bien-aimé verset 7 vetrany ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement zay fazareo tany amin'ny commencement dia efa tsika hitona atao hoe eno ingety ce qui était dès le commencement la parole de vie et nous avons entendu cette parole là fakio tsary hoe ce qui était dès le commencement ce que nous avons entendu zany hoe dès le commencement on a entendu qui a-t-on entendu c'était la parole de vie zany hoe ny la parole zany no efa hita tany amin'ny commencement ary efa eny tamin'izany fotoana zany de io zam'izay izy hoe io commencement io bien-aimé ce n'est pas un commandement nouveau que je vous dis je vous écris mais un commandement ancien que vous avez dès le commencement io izy io le commencement nefa ny atsy izy efa resaka Yahosoa io ce commandement ancien c'est la parole que vous avez entendu mazava-be mihitsy zay teny zay ce commandement ancien là mianara-teny frantsay ho zay mbola tsy matakatra andre ty fa mazava-be io teny io ce commandement ancien c'est la parole que vous avez entendu donc nous allons revenir sur ce qu'on vient de dire là donc ce qui était de le commencement zany zay nanomboka tamin'ny commencement zany de zao io nous avons entendu cela i eninay io tamin'ny commencement io de avetsika ndray le ato amin'ny 2 7 ato
Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Efa tany amin'ny commencement zany io. De tsy zany efa le commencement fa nous avons entendu sa parole. De ty ambany ty izy concernant la parole de vie. Nous avons entendu cette parole-là dès le commencement. C'est la parole de vie. Alors la parole io am'zay le teneny eto hoe car ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Verina zany tsika fa tsy izy akory fa le commandement ancien zany a, de tsy inona koa le commandement ancien fa c'est la parole de vie que Yahushua a annoncé par sa bouche, afin que tout le monde comprenne que c'est lui qui est le vrai sauveur. Voilà. Zany hoe tika zay teny zay de hoe mba ho fantatrareo fa le teny hoe parole eto a de tsy olona hafa akory fa Yahushua, tsy didy hafa le vélo fa didy folo fa le teny Yahushua. Nous avons entendu cette parole. Et ce commandement ancien-là, c'est la parole que nous avons entendue. Voilà. Nazaveko anareo zany fa tsisy idirana didy folo mihitsy resaka fa ny teny Yahushua ny resahana am'zany. La parole que nous avons entendue, mazava be ty. Ka inona ny parole tsapain'ny apôstôly tanana? Didy folo ve ny tsapaina tanana? Ary ny didy folo ve ny mpanjinina tamin'ny maso? Didy folo zany tany amin'ny zanak'Israely tany zany nisy an'zany. De nirazam-beny zareo. Ary izy tsy nandray tanana didy folo efa izy miteny hoe que nous avons touché par nos mains. Hitanao tsara io. Ka ny zavatra nyraisina tamin'ny tanana de Yahushua nyraisina tamin'ny tanana fa tsy didy folo. Ary le parole tamin'izany a, la parole de vie ny resana teo, et c'est la parole de vie qui est le commandement ancien. C'est-à-dire, nous zany a, midika zany de zao a, midika le hoe parole de vie, de io le commandement ancien, tsy didy folo fa Yahushua, satria Yahushua ny atao hoe la parole. Ary la parole namoaka didy a, de ny didiny Yahushua. Ka zay ny valy teny omenanao rehefa neno tsara nareo rehetrarehetra am'zay mitovy hevitra am'zay hoe tsy nanota mihitsy zay tato. Eo nandrava didy folo ve ka nanota? Nanao ny mpitanina didy folo ny mpanota ary mitsipy any amin'ny hery. Satria nandidy ny dikany Elohe Israel, Yahvano anarany. Dikanareo zany didin'Andriamanitra zany. Ary tena tsy menatra reo nitsaketsaka nefa misy tena hoe aza nampina de aza nesoa. Ary papandainga le zanak'Andriamanitra mihitsy. Mba mieritreretra. Faharoa ty zany a, mamaky ny zay voavaly ny voalohany a. Ao ary falaiko ny vadinao de ho tsapanao zany tsy makatao didy folo zany. Zany mampiseho mahadevoly anao. Hoe ny olona mpitandrana didy folo de mpangalatra vadin'olona. Efa hitanao tsara zay le izy zay. Elo ihany zao tia de hoe vitanao mangalatra vadin'olona ny teny izy. Raha mitandrana didy folo ianao a, de tsy anana zany saina zany ianao. Fa zany ny profo fa ianareo mpitandrana didy folo de olona mpanao ratsy nareo. Za ve ny tsy mitandrana didy folo de inona tokony apatezitra anao za? Za nge ny tsy mitandrana fa ngamo za terenao hitandrana an'io koa sady. Nga misy lalàna ito ambony tany tsy maintsy mitandrana an'io. Meo anany teny an'izay. Fa ho any zay teo vonjena de ndana makany amin'ny Yahushua, zay le izy zay. Ary zay teo vonjena no entiny makany amin'ny Yahushua, aza misy mitandrana didy folo fa makany amin'ny elo nareo. Fa zay te hitandrana anio mitandrenao, nareo no mitandrana de zay ny teziranareo. Inona tokony apatezitra anao aminay? Ohatra hoe ity misy dité misy ronono, de ity misy café misy poizina. Efa fantatreo fa café misy poizina izy aniny ohatrany hoe dité misy ronono hoaninay. Ka raha tsy olona vendrina ny tena manako inona le misy poizina ndray. Ohatran'izany io. Ka say mihitsika mieritreritra mihitsy ny am'izao fotoana zao fa mifarany ane tantarantany no atao mandeha zao zatra zao hoe. Zaranao mieritreritra rehefa tsy te voavonjy moa anao de tsy hitanay zay ho tenenina fa de zay le zay. Ka zay ny valy teny hoe raha tena mitandrana didy folo tokoa ve ianao ohatra zay misy teny hoe aza mangalatra ny vadin'olona ao moa zany tsisy an'izay koa ny tena marina. Ianao afaka mangalatra ny vadin'olona fa zay namonany Davida raha ianao ny tantarany Davida. Tena ataon'Andriamanitra faizana teny hoe Elohe Israel fa izy a, ka mieritreretra ianao izay tsy mitandrana didy folo ko ny vadiko nalainao. Fa de heverinao fa vehivavy tsisy saina koa raha ny vadiko ny tenisiko ataonao an'izany. Tsotra kely ny vady ny aleva raha mahazaka anazy de ataovy. Rehefa te vorora sy voadaka de manaova an'izay. Zany anay tsy mahay manota antsony na ny vadinay aza tsy mahay an'izany izy.
ary ny vady ziady tsy tia lehilahy zany za rery ny tiny tahaka anahy koa tsy tia olo-kafa izy rery ny tiako zany ny atao amin'ny Yehosoa zany ary tena fifalianao anay mihitsy zany fifalianao anay mihitsy zany hoe rery anay mihitsy zany hoe tsy mahay manao ratsy zany fiainareo mpitandrina didifolo io anao zao de mbola nambakainy ataonao zay le hoe andevona mangalakatsaka de nambakanina lefany rehefa nivoaka izy tany an-tsagy io fa voaka tao daholo ny zaka rehetra tratra izy tena mana enao io de nisy azy zany fa ny tena manaraka andray aza io moa zany de efa nareo mpitandrina didifolo de mba mamanogotely zany ny toetsainareo zany any ny toetsainareo zany mampimebe mihitsy salamy fa tsy natokana ho any rehetra ve efa nomeko teo le teny tsy natokana ho any rehetra satria maninona natokana ho any zanak'isy serery ihany efa navokako teo ny lalàna reny rediredry daholo no miteny hoe natokana ho any rehetra zany adalan'ireo olo reo zany teny Mose zany ange tsy azo anampiana tsy azo eny esorany ka raha vao mitandrina ny didiny Mose anao de didiny avany dikan'iny de tsy azo tandrema ny hafa firenena lalàna tsy azo evalozana io on ne peut pas toucher à cette loi là à cette alliance tsy azoko tiana mihitsy n'io alliance io dikan'izay fady voilà amenama zay salama tompoko azafady mba tamin'so afy tompoko le didy tena mifolo sy eninjato inavy le izy tompoko de mialatsiny aminao zay fa zay tsy mitandrina an'io de tsy hitako zay tantaranay anao aminazy tsy miditra am'zany mazavy hoe zay teknisiany zany manama teknisiana de reo mba ataoko antaneto ie ka noho zany zany de tsy afaka mitanisanao ni satria zahatra tsy petrana tsy hitanisanao an'zany zay mihitsy salamy tompoko de foana ave zany le soatra masina hoe zao no andriamanitry ny nofo rehetra andriamanitry ny nofo rehetra izy de le nofo rehetra nyteneny hoe ny israelianina mitandrina didifolo sy lana Mose ary ny akoatran'ireo mitandrina lalàna ny Yehosoa zay fotsiny ataonao zay le tenin'ny andriamanitry ny nofo rehetra samy mitandrina ny azy mazavy hoe zay ho any teknisiana zay tsy olo tena le mpiaino zay leva andriamanitry ny nofo rehetra zany de mahazo valiny tsara tokoa ianao zany dika zay hoe izy miteny hoe ho an'le nofo rehetra ny israelianina zay ao anatin'ny klasy nofo rehetra didifolo nitandremanareo zay ny anareo zay ho an'le nofo rehetra akoatra zay kotsany Yehosoa mitandremo ny lalàna ny Yehosoa nitandremanareo de zay manaraka ny Yehosoa tonga any amin'ny lanitry fa zay mitandrina didifolo makany amin'ny eo de zay tianareo rano ho an'zay io hafa firenena satria raha va le didifolo efa nomeko anareo teo ny toko sy andininy boky Torah mihitsy no miteny an'izay mazava ve zay teknisiana rehetrarehetra tsy olo tena le mpiaina zay dasy le hoe misy hevitra rety lefany fanamarian'ny mpiaino hoe zao ny andriamanitry ny nofo rehetra tintenenina le hoe lasa fanahy fa tsy nofo raha lasa fanahy kosa n'le olona de manatona ny Yehosoa am'izay izy Yehosoa am'izay no aranao satria Yehosoa no natonandreo lasa fanahy de rehefa lasa fanahy no ny amin'ny Yehosoa de lalàna ny Yehosoa am'izay no arahanao fa tsy mitandrina didifolo intsony zay le hoe tandremo ny didiko izy Yehosoa raha ty any aloha de mitandrina ny didiko izy Yehosoa zay ny teny de tandremo ny didiny Yehosoa zany zay zay zany fa de tsisy tsony ny fanontaniana ny avy any am-pitan-dranomasina loatra de mbola tsy mandefa fanontaniana fa mety rapitsonay zareo vao metaka fanontaniana fa mbola mandinika tsara zareo zay fa de miraso atsika tainy Yehosoa ndray zany zay ny famararana ny fampianarana tandroany de mbola misy anakaiky aty da ndray aloha toizatsika ary salama tompoko ahoana marina moa ny tena nahitana n'lay anarana efa nampianarina teto zay fa andrindray many amin'ny fotoana manaraka atsika mamaly an'izay satria lay anarana zany de tena zay fotsiny ny nahitana an'lay anarana zany de efa nazavaiko avy any aminay anaran'le zokiko io avy any amin'ny lanitry io anarana io nomena anareo aty de ny afantaranareo anazy de zao afaka mifahotana zay miaraka am'izay ihany ny fahafantaranareo an'io atria zay ny anton'le nanomezanareo an'iny mpamonjy iny afaka anareo mifahotana de tsy mpanotatsony ka rehefa tonga le hoe afaka mifahotana tsy manota ntsony zay miaraka aminy io le anarana io de zao toriko aminao zao tsy misy fanontaniana lavabe zany ka raha miteny hoe izy andahitanareo le anarana efa name fanaporofona ihany araka nalàna Mose sy ny rehetrarehetra zay miko anareo kanefa ny lavabe kosa zany lasa fampianarana hafa be izy fa aleto atsika manaraka andray zany zay
egany mba heny fotsiny ao satria rehefa tonga mampianatra iny dia no tsy mihaino zay misy le olana zay tsy mihaino nareo rehefa mampianatra dia zay zao le tena manisan'ny mampalahelo fa aza ataon'izany a fa ovalitsika amin'ny fotoana manaraka andreny a amin'ny fampianarana manaraka zay zany fanteny mbola misy ty tsisy tronika tapitra teo angambany izy zany fa dia miraso tsika rehetra samy hotainao soaza tsy misy trino no fampiny message hitako ato dika aby le andrasako kely vedivedika ary aloha eo iandry kely ah zay tapitra hono izy ny mpandefa message satria de telefona ko ampiasaina de tsy afaka mandeha message a de vita treo zany ny fampianarana matoka fa faly daholo zay ny fampianarana sy ny fanazavana ary ny faniriny zay aty a de tonga soa daholo vonjena rehetrarehetra na vahiny a na hafa firenena samy tonga atao amin'ny soa daholy samy vonjena daholy de miratso atsika etra samy tonga soa ty amin'ny osoa de nio tsara daholo zay nampianariko zay fa hitanao tsara fa tena famonjeny zany voninahitra ho any Dadamala Iava voninahitra ho any osoa ary ivavatsika sotra betsaka Dadamala Iava ny amin'ny teny rehetra zay nomeko teo misotranao ny amin'ny soavanao indrindra sy ny atsaranao lehibe nomenao zao teny tsara sy mamonjy fiainana mandrakizay Yahosoa le fanafotana sy famonjena taio ny teny hitondra soa sy fahasoavana ho an'izay rehetra miaino zao voninahitra anao mandrakizay mankalaza anao sy mankasitraka ny nataonao Yahosoa vonjeo ny olona ary niangatany zay ady amandrakariva Dadamala Iava sy Yahosoa de zao ny andefasanao ny fanahy masina isitona ny olona hiverina am'izay ho any aminao aza atao misy mijanona zay voalahatra fa mao tonga soa atao aminao Dada Iava sy Yahosoa efa nomeko ny teninao sy ny fampianarana zay mitondra azy hoakaty aminao Yahosoa anjaranao ny sisa Dadamala Iava sy Yahosoa vonjeo daholo sy rehetra any ampitan-dranomasina any amin'ny anaranao Yahosoa no samy vavaka izany amen de miraso tsika rehetra samy tena Yahosoa mafitohizan'ny fampianarana ho amin'ny manaraka andray a velomato